Miarahaba atsika iaby mpanaraka ny pejy, miarahaba ihany koa atsika vahoaka malagasy. Miarahaba manokana ny rahalahy Gascar, araky nampanantinaiky moa de androany aho hitondra ny fanehoan-kevitro mahakasika ny ranty izay nataonao rahalahy Gascar miresaka ny Fanovan-Drafitra. Foto-kevitsa ray no raisiko am'le zavatra nosoratanao tao de le hoe le toe-tsaina mihitsiny zany no mila miova hoy ianao tao anatin'ny ranty zay nataonao. Le toe-tsaina hoentina nanaovana politika fa na hovana ozy ianao io rafitra io raha tsy miova ny toe-tsaina atsika malagasy mihitsiny amin'ny fanaovana politika de tsisy varany. Izay nitondrako fanohe-kevitra aminao rahalahy Gascar. Marina ny zavatra niteneninao hoe le toe-tsaina mihitsiny hoe mila miova. De zay nitondrako fanehoan-kevitra sy hitondrako ny fomba hanazavako an'izay toe-tsaina zay. Tsy haiko aloha na maharaka ianao rahalahy Gascar na tsy maharaka, fa mino fa maharaka tsara anao fa ny toe-tsaina malagasy tsy ny mpanao politika ihany fa ny toe-tsaina malagasy mihitsiny no azo lazaina fa simba à 90% mba tsy tenenako hoe tsy haiko. Anome ohatra tsotra za eto, sira fa na ianao azon'izany koa. Maneho hevitra tsotra eto de misy olona tsy le faneho-kevitra malagasy io tsy le faneho-kevitra anao no resaina fa tonga de ompa-vararaky na manao ataky fizika anao, be orona, be maso, ratsy nify. Hitatsika am'izay angamba ny fahasimbana toe-tsaina malagasy. Ka zao ny zavatra tiako tenena faharoa, anome ohatra anao indray za. Mbola vao 5 taona aho de fa naheno fanetanana tamin'ny radio nasionaly malagasy na ny amin'ny sehatra hafa hoe zay mandoro ala de mandoro tanin-drazana. Ny tanina zany ny vahoaka malagasy tsy andoro ala fa zay mandoro ala mandoro tanin-drazana. Inona ny zavatra miseho? Ny fanohitsy amizay vao maika potika ala malagasy, nosy maintso malagasy de lasa nivadika nosy mena. Satria inona no antony? Isika malagasy de nitezaina ny fitondrana zay ny fandimby iaina amy resaka fanetanana, fa tsy nitezainy fitondrana ny fandimby tao anatin'ny lalàna sy fampiarana ny lalàna. Ny tiako lazaina de zao, io toe-tsaina tsika malagasy efa simba io de tsy ho vita ny zavatra resahana hoe mila miova ny toe-tsaitsika. Efa ho vina ny tenenana an'izany teto, niova ve ny toe-tsaina malagasy, niova ve ny toe-tsaina mpanao politika. Fa zavatra tokana ihany no hampiova ny toe-tsaina malagasy de ny fampiarina ny lalàna sy ny fampiasany fitondrana malagasy ny lalàna faran'izay kely indrindra hatrany lalàna farany ambony indrindra. Ny fiarahamonina malagasy de hita taratra fa simba ihany koa am'izay resaky fahasimbana toe-tsaina zay. Noho ninona? Noho tsy fampiasantsika malagasy ny lalàna manomboka any amin'ny farany kely indrindra na hatrany amin'ny farany ambony indrindra. Zay no mahatonga anahy miteny ray fotsiny no vahaolana ahafahana manarina ny toe-tsaina malagasy de ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Raisiko le ohatra farany ambany. Raha io olona manompanopa olona tsisy dikany io no ny sajina nisy gadra 5 taona io na nisy voany lamandy tapitsisany foana
tsy misy mahasa. Raha nisy olona 20-30 heno gaja nanompa olona tao amin'ny tambazotra serisiana, nanompa olona teria Chaîne ria, niditra pondra vola mando ohatran'izao nisy olona folo foana heno malagasy tratran'izany foana io, foana fanompana olona na hoe nisy olonanao ataky fizika olona natao be maso ry olona ty na be orona ry olona ria, nitorin'le olona de niditra apondra foana manomboka eo milamina fiarahamoninatsika malagasy. Ohatran'izay koa le fanaovana politika teneninao hoe le toe-tsaina mila miova, ny lalàna foana no mampiova ny toe-tsaina amy sehatra rehetra. Rehefa matahotra lalàna ny olom-pirenena tsirairay de miova ho azy le toe-tsaina. Rehefa hainy vahoaka malagasy fa tena miatra ny lalàna farany any amy kely indrindra mandra-pahatongany ambony indrindra miova ho azy ny toe-tsaina. Fa raha hoe zany re zavatra resana hoe mila miova toe-tsaina de vitan'izay fotsiny tsy ova velively. Ka izay lay teneniko hoe am'le rafitra, teneniko hoe le rafitra ne ka tsy ho rafitra am'izao fotsiny fa araina lalàna hamehy ny tompon'andraikitra rehetra ara-panjakana na ara-politika. Ka zay zany ararotiko eto angatana aminao andriamatoa filoha, angatana mpitondra fanjakana zay misy amizao mba hampiarina ny lalàna manomboka amizay kely indrindra mandra-pahatongany any amy lalàna faratampony mba hilaminany fiarahamoninatsika malagasy. Fa isika malagasy de azo lazaina fa firenena tena tsy mampiasa lalàna, efa raha mahita reny voatsikajy ny olona ampiarina lalàna fa tsy natao any rehetra ny lalàna hatramizay de io ny zavatra mahazo ny firenetsika simba hatramin'ny toe-tsaina malagasy. Ka zay fotsiny zany no tiako ampifantarina anao Rahalahy Gascar, nylay fanovana rafitra dia araina lalàna, ka lay lalàna manova ho azy le toe-tsaina zay lazainao. Fa raha handrasatsika hoe hifanentana tsika nova toe-tsaina fanentana eto mandavataona, tsisy zavatra iova zany fa fampiarina ny lalàna foana. Averiko mangataka amin'ny filoham-pirenena, mangataka ny fitondram-panjakana mba hampiatra ny lalàna faran'izay kely indrindra, ny fikasihan-tanana olona, fanompahana olona, fa milamina ho azy fiarahamoninatsika malagasy raha vao nisy voasazy maromaro am'izay zavatra zay. Zay fotsiny zany zavatra tiako tenena. Mankasitraka tombolay, mankasitraka tompovavy.